in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us grow. Imagine trong taruh pakai kita muja, tunjukkan rantai sungai cita kita pakai kita muja. 我来是文涛，这样子熟悉的歌，我来张起分。我来是文涛，啥的说非你是多，发的非法开啥。我来是文涛，那把我录了的喽，那把我录了一点点的喽。我来是文涛啥？我来是文涛。你多看点他，我拿手一挖了，不然我连翻发都可长谁？Serani lugu nirita bari, tara fini umasu wadu niletiki. Mai sayang no aja kau nilu, debatiru dan sana nilai situ. Awanatini mafi maseunano yadebeni Funi harini changing me and changing you. He has come with open arms, all and the ancient words Haleluya. Nacho n'Andriamanitra irery ihany dia amin'ny fifaliana lehibe indray ny ara-banantsika rehetrarehetra ny avana malala. Atao anatiny fotoam-bavaka isika iarahantsika amin'ny fandaharana andramoka izao iarahanao amin'ny akiradio isika rehetrarehetra izay atao anatin'ny gropy dia faly miarabana ireo indray miaran'i Jesosy bon sabata olontsika rehetrarehetra mba miana anareo ampitiavana ampifaliana amin'ity androandroany ity satria dia faly tafiaraka eto indray. Haleluya. Fifaliana lehibe mihitsy izao andro sabata eo antsika izao. Ny olona rehefa tonga ny farany herinandro dia manao programa ny olona hoe mba andro sy fiasana dia mihaona, ny olona miara misakafo, ny olona fa tsika koa eto dia miara misakafo ry havana. Ary ny antsika dia fiarahana sakafo efa voamana efa trany ambolohany, fiarahana efa voasoratra efa nataon'Andriamanitra trany am-piandohana dia efa nisoratan'Andriamanitra fa rehefa tonga ny farany herinandro dia miara misakafo ny zanak'Andriamanitra, miara mifety ny zanak'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra. Haleluya. Betsaka ny olona rehefa tonga ny weekend ohatr'izao, tonga ny farany herinandro dia mizanaka mandeha mamangina iray aman-dreny, miara misakafo amin'ny fianakaviana. Fa isika tsapa mihitsy ankehitriny fa na dia tahaka ny irery ary tsika ny amin'ny tany izay misy antsika any dia tena tsy irerintsika satria efa namelaran'Andriamanitra latabatra mialohantsika ny havana malala. Novelarin'Andriamanitra eo alohantsika ny latabatra fisakafoanana. Haleluya. Ary nasainy isika rehetrarehetra sy ny olona rehetra hiara hihinana eo mba tsy hahatsiaro intsony ny olona hoe irery, mba tsy hahatsiaro ny olona hoe manirery any amin'ny toerana misy azy any, fa hahatsiaro ny olona hoe manana ankohonana. Dia ny ankohonana voalohany ny raintsika dia Jehovahandriamanitra. Izy no manasa antsika ira latabatra hiara hihinana aminy, hiara hisotro rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao. Dia tsy inona akory izany fa hihinana sy hisotro ilay loharano velona izay tsy mampangetaheta intsony mandrakizay. Izany nahatongavantsika eto indray androany. Fa ny miarahaba-nao amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanan'ny tompontsika rehetra any an-tokantrano isambatan'olona izay tonga eto amin'izao fotoana izao. Antsika hivavaka amin'ity androany ity. Hivavaka tsika dia ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra satria tsy mety amintsika raha tsy eto Andriamanitra androany. Tsy mety amintsika ny mivavaka tsy misy Andriamanitra izany ry havana malala. Tsy mety amintsika ny mivavaka ka tsy ren'Andriamanitra.
ary tsy mety amintsika izany hoe mamonjy fivoriam-bavaka nefa tsy eo Andriamanitra. Raha niteny Jesosy manao hoe naiza ny angolan'olona ny telo amin'ny anarako dia eo amin'ny fovoana dia Andriamanitra te hanome antsika fanantenana sy fifaliana. Fa raha misy 2 sy 3 tsy mitady betsaka akory Andriamanitra, tsy mitady zato Andriamanitra vao manatrika antsika. Fa raha izany dia maty antoka tsika ry havana malala. Fa Andriamanitra tsy mitady antsika zato, fa mitady 2 na 3. Ary rehefa misy 2 sy 3 miompo-saina fanahy, hiara hivavaka sy hiara hitandrina ny andro sabata, hiara hikoka eo anatrehany, hiara hitady azy amin'ny fony rehetra, dia izy no efa nilaza fa eo afovoany izy. Anjarantsika no mino an'izany teny izany amin'izao fotoana izao. Mandray an'izany teny izany amin'ny mpitiavana sy ampifaliana amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra mino sy matokotoko fa eto ianao androany misaotra. Misaotra Jesosy malala, misaotra anao izay noho ny fitiavanao. Jehovah Andriamanitra, mankasitraka anao izay ny amin'izao fotoana androany izao Jesosy ny fahatongavana eto Andriamanitra. Isaorana ny anaranao masina Jesosy. Ity andro sabata molomena ho anay ity indray androany Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy malala, mitera sy manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra izay. Fa tsapanay tokoa ankehitriny Jehovah Andriamanitra, fa eto ny fanatrehanao Andriamanitra. Tsy tonga teto-tsony izay Jesosy, tsy naharitra akory izao fandarana izao Jesosy raha tsy eto ianao. Jesosy malala, tsy afaka nitsanga ny trafadrory teto izay raha tsy teo ianao Andriamanitra nanatrika ny fotoam-bavaka izay nataonay hatramin'izay ary mbola inonay fa mbola eto ianao manatrika anay amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny famindram-pona lehibe sy mahagaga izay ataonao anay tsiray avy indray amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra. Ankasitrahanay ny anaranao, ankasitrahanay dia ilaina sy mena voninahitra ianao Jehovah Andriamanitra, ilainay tsara indrindra. Ny amin'ity fotoana androany ity tompo malala, miondrika eto anatrehanao izay androany Jehovah Andriamanitra, satria fotoananao androany Jesosy, andronao androany Jesosy malala. Nolaninay teny amin'izao tontolo izao teny ny andronay nandritra ny herinandro, nolaninay tany am-piasana, nolaninay tany am-pianarana Jehovah Andriamanitra. Fa androany Jesosy tonga eto izahay, satria andronao ity androany ity. Olaninay eto an-tongotrao Jehovah Andriamanitra ity andro sabata ity. Iakofanay eto anoloana seza fiandriananao, iakofanay eto anoloanao Jehovah Andriamanitra, ilainay tsara indrindra. Mitera sy manome voninahitra anao izay. Androany izay raha tonga eto Jesosy, ny fahatongavanay eto ny porofom-pitiavana voalohany asehonay ianao Jehovah Andriamanitra. Tsy mbola ny teninay, tsy fantatrehana eto Jesosy ny teninay na tena avy any am-ponay tokoa, fa ny fahatongavanay eto Jesosy dia manamarika sy manamarina Jehovah Andriamanitra fa tianao izay Jesosy. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao, misaotra anao izay noho ny famindramponao, misaotra anao izay noho ny fahalebiazanao fa na dia lehibe sy mahagaga sy ampatarina azy ianao Andriamanitra. Dia nijeranay izay kely indrindra sy bitika indrindra eto amin'ity zao tontolo ity Jesosy. Niondrika nijeranay ny lohanao Jesosy malala, niondrika nijeranay masonao Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay, manome voninahitra ny anaranao ambony indrindra Jehovah Andriamanitra fa tsara ianao. Eto ianao Jesosy, manatreha an'izao fotoana izao ianao, manatreha an'ity fotoana androany ity Jehovah Andriamanitra. Fa mendrika anao Jesosy, mendrika anao ny fiderahana, mendrika anao ny fankasitrahana, mendrika anao ny voninahitra Jehovah Andriamanitra. Atongavana eto androany Jesosy, misandrata eto fanahy masina, misandrata eto Jesosy, misandrata ny voninahitra ny anaranao eto amin'ity toerana ity, misandrata Jehovah Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Aoka ny anaranao no isandratra eto Jesosy malala, aoka ny anaranao no isandratra eto Jesosy malala. Ianao nomenay voninahitra androany, ianao niterainay androany, ianao no ankalazaina sy ankasitrahana Jesosy. Omenay ianao ny zavatra rehetra Jesosy amin'ity androany ity Jesosy malala, voninahitra ny eo anao, mitera sy mankalaza anao izay androany Andriamanitra izao fotoana izao Jesosy. Raha tonga eto izay amin'ity androany ity Jesosy malala, dia tonga eto izay mitondra ny fonay atolotra eo anao, tonga eto izay mitondra ny fiainanay manontolo Jesosy atolotra eo anao. Tonga eto izay Andriamanitra mitondra ny fiainanay rehetra omenay ianao Jehovah Andriamanitra, atolotra ianao ny mombanay rehetra sy ny mahakasika anay amin'izao fotoana izao. Ny hiranay atolotra ianao, ny fonay atolotra ianao Jesosy, amin'ny tananay misandratra Jesosy malala atolotra ianao avokoa Jehovah Andriamanitra. Izay rehetra anay amin'ity androany ity Jesosy, ny fitiavanay atolotra ianao Jesosy, tahaka ny ahoana Jesosy ny fanaovanay j'adore ny zavatra olona eny amin'ny Facebook eny Andriamanitra. Fa androany Andriamanitra ianao no ataonay j'adore, ianao Jesosy ny omenay ny fonay manontolo eto androany Jehovah Andriamanitra. Tena iadore anao izay tonga eto, tena iadore anao izay Andriamanitra, tena iadore anao zato isanjato izay Jesosy. Raha tonga eto izay androany, ny fonay sy ny fanahinay dia atolotra ity anao, atolotra Andriamanitra ity anao manontolo ny aminay rehetra Jehovah Andriamanitra.
anao ny voninahitra miterany aja sotra hatramin'ny talo indrindra teo mandrakizay Jesosy mety izy anao isandratra eto androany ndao tsika ravana malala ho atolotsika an Jesosy ny fotsika androany ity an Jesosy ny fotsika amin'ity androany ity hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika ravana malala fa eto izy amin'izao fotoan'izao eto ny fanatrehany ary eo ka ho tsapatsika fa raha tsy izy rery ihany dia tsy toy izao ny fiainantsika tsirairay avy ry havana dao tsika androany tena hiteny eo anatrihan'Andriamanitra hoe za Jesosy tena tia anao amen Jesosy malalo misaotra Andriamanitra anao ny voninahitra anao ny terany aza Jesosy fa mendrika anao zany ataontsika ity androany hoe tena tiako an'izay Jesosy izay halleluja amen Jesosy anotra ny fotsika votoan'izao ity an'Andriamanitra mihitsy misy ratsy fo nanolorako ny fiainako mifankatisa izy ny tarainako tsy mba fokoany mety pisa tsy misy miafina animonanay mitsaindrindrako no atolonya tena tiako any le malalako izany Jesosy manarany tsy misy zonaminy satiny any mitsy nona foniwa ratsy teo izy asangamany amico tena ty parole Jesosy izay Kotika tena anao j'adore mihitsy androany tena anao j'adore Jesosy alleluia miadore anao zay Jesosy mampahenao alleluia Haleluya. Izy anitwani kutiku niyangu chainaku diazi yavuku awamina tufitarai tina tikwani malarakuza Jesosy manarany tsy mety tonaminy satiny any mitsy nona foniwa ratsy teo izy asangamany amico tena ty parole Jesosy izay Jesosy manarany tsy mety tonaminy satiny any mitsy nona foniwa ratsy teo izy asangamany amico tena ty parole Jesosy izay 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 afaka miteny an'izany fenao ry havana malala dia tia ampiandohana maina Jesosy teneno mihitsy tia ampiandohana hoe Jesosy tena tianao foko Andriamanitra tena tianao a Jesosy malala za Andriamanitra tena hitanao ny foko mitepy fa za tena tianao
Ny olona anankiray rehefa miteny hoe ty anao dia finosin'izay dia za tsy hametaka anao aza matahotra ianao fa ianao koa mahazo matoky tsy hametaka anao amen. Ny zavatra finosin'ny fitiavana ny havana dia za miteny izany mihitsy za Jesosy satria ty anao aza matahotra ianao fa za Jesosy tsy hametaka anao Fantatr'Andriamanitra ny fotsika ianavana malala. Fantatr'Andriamanitra ny fiainantsika ianavana malala. Dia hametaka azy koa aza isika. Afantany ihany koa. Mbola fantatr'Andriamanitra ihany koa ny tena marina mombantsika ianavana malala. Fa itenenao androany dia teneny mihitsy za Andriamanitra. Sady fantatrao ny ao anatiko. Fa ty anao za tsy hametaka anao Jesosy. Za tsy hametaka anao Andriamanitra. Halleluja. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Miteranao zay Jesosy androany. Manome voninahitra Tompo manandratra ny anananao zay. Androany Andriamanitra, miantefany amin'ilay tianay izay amin'izao fotoana izao Jesosy. Dia herinao zany. Matoa ny olona mbola tsy tonga manompo anao satria Andriamanitra mbola misy tiany any mihoatra anao ianao. Mbola tiany ankoatra anao any ambadika any Jesosy malalo. Mbola tsy mitotototo, mbola tsy miazakazaka eo aminao izy satria mbola omeny zavatra hafa ny fitiavany. Mbola omeny olo-kafa ny fitiavany Tompo. Mbola misy zavatra tiany mihoatra anao ianao any ambadika any Andriamanitra. Fa zay Jesosy androany tsy manana tiavana mihoatra anao zay. Zany mahatonga anay tonga eto Jesosy fa ianao ny tianay mihoatra ny zavatra rehetra. Ianao ny tianay Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra dia hiazakazanay ianao Andriamanitra amin'ity androandroany ity Jesosy malalo. Ianao mahalala ny ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Ianao mahafantatra Jehovah Andriamanitra ny ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Fa zany fonay ity anao zany entinay tonga eto androany Andriamanitra. Amen Jesosy. Totsika ravana malala mbola hitontsika androany teny amin'ny Jesosy hoe za Jesosy tena tianao androany ny fotoana tsara indrindra itenenantsika nyzany ravana malala. Raha tonga eto ihany ianao, halleluja. Raha tonga eto ihany tsika rehetrarehetra, halleluja. Totsika androany teny eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy za tianao ako. Za Jesosy anao mifoko, amen. Atolory an Jesosy ny fonao ity azy. Atolory an Jesosy ny fonao anandratra azy, amen. Atolory an Jesosy ny fonao ankamamy azy ravana malala. Fa zany ihany ny zavatra tadiavina amintsika tsirairay avy. Sarotra amintsika manolotra ny fotsika io. Sarotra amintsika ny manokatra ny fotsika nenay. Iteny ao anatrehan'Andriamanitra hoe ty Jesosy mifoko omeko anao. Fa androany tonga ny fotoana ny avana. Tonga ny fotoana tsara indrindra, halleluja. Itenenanao eo anatrehan'Andriamanitra fa tianao izy. Ataontsika salira mahafinaritra izany hoe tiako ianao Jesosy. Ianao efa tia hataloha Jesosy malala. Efa tia hataloha ianao Jesosy dia androany za koa ny teny androany fa tiako tena tiako satria ianao efa tia hataloha minana taminy raso Ragazzi teu ianao Andriamanitra tsara fana Tube fitiavana Zarudiro tantaniko Nina mutera waiteso Kadi utanga yure nizaturiza Famaniskana Zarudiro tantaniko Nina mutera waiteso Kadi utanga yure nizaturiza Famaniskana Ticano Jesus Nina tiku Socia nove fati aitalu Nina tamini anasu Faberia Tati tenyana Anga mancha sarafana Tupe fitavana Alleluia. Sami mlaza siamo pulsa bene bene. Tuo bali chiusa in un cauta piccopo.
Jesosy malalo afaka iteny venao androany taotsika tonombavaka mintsany ery Jesosy aza tokapo aminao amen Jesosy rehefa la tena nilaza fa tsy mahay manompotompo roa ianareo i Jesosy ataonareo ahoana ny fanompotompo anankiroa fa tsy hainareo zany ny anankiray tsy maintsy ho tianareo ny anankiray tsy maintsy ho alanareo kokoa tsy maintsy manana toerana ambonimbony kokoa ny anankiray tsy afaka hanompotompo anankiroa tsika razana malala tsy afaka hitenitsika androany hoe za Jesosy tianao kanefa tsika mbola tian'izao tontolo izao tsy afaka hitenitsika hoe za Jesosy tianao araka ny torotenitsika omaly hanefa tsika mbola eny amin'izao tontolo izao ny fiainantsika ray manontolo ry havana malala tsy afaka hiteny anysanitsika fa androany raha hiteny ianao fa tian'i Jesosy teneno andrano e Jesosy malalo afoky zao tontolo zao fa itianao ianao rery ny tiako amen ianao rery Jesosy ny tiako tokapo tahaka ny siny tsy manana afatsirano dia ianao Jesosy malala le rano felona ato anatiko androany ampitomboy ny fitiavako anao Jesosy nandresika tsy mahay ity an'Andriamanitra mihitsy satria mba te ity an'Andriamanitra ihany tsika fa voareborebo n'izao tontolo izao fa androany rehefa mila miala eny amin'izao tontolo izao ianao mila mifidy izay ho tiavinao ianao ny olona anankiray rehefa hakavady rehefa hanambady ny olona dia mandinika tsara mihitsy izy aloha tena io ve no tiaviko tena io olona io ve ny ara-dalana amiko tena io olona io ve ny mahasambatra tena io olona io ve no afaka hiaraka amiko na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra dia manana safidy ataontsika eo amin'ny fiainana ry havana malala rehefa hanambaditsika fa za teteny aminao fa mihoatra lavitra noho izany rehefa misafidy nanompo an'Andriamanitra ianao dia manana safidy ianao eo amin'ny fiainana ry havana malala mila miala amin'ny lalany ratsy mila miala amin'ny fanaon'izao tontolo izao amen Jesosy taontsika andao amin'izao tontolo izao taontsika hiala eny amin'izao tontolo izao taontsika hifindra toerana ry havana malala amen Jesosy maro le mamita tena mitady ny fahasambarana mitady ny tena fahasambarana finana maro aminy
manjakiza Sosian dire malam fa usamba jana nella usia per la malala tu giovane pana vecchia quando sono avanti sotto il savizzi amen Senti sembra pizzu ma piazza sai no biasa bisa ma fai da turi ti paparita turi se non mi sento che la tonne dai mi bene siga mi tada ina ne toma de manco Ituni niwavi ye che sono de giufra Siru sai no senfuno Sana Ifuna Timeti marapiarana Kaula na umena na watransi toxicanta wan santul so Ilaus la la no fama fega na ulenjavana Sa Moverana Se sosiano alwalawe Se sosian mire Para Fa Usamba Jana He loves me La 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 Fa Moverana Se sosian mire Para Fa Usamba Jana Amen Jesus malalo Zay lavana raha miteny hoe ho sambatra ianao halleluja dia tsy mamitaka anao zay raha miteny hoe ho sambatra ianao ry havana malala satria zay zao dia olona manaraka an' Jesosy olona nanapa-kevitra ry havana nandao an'izao tontolo izao olona nanapa-kevitra hiala teny amin'izao tontolo izao dia nanaraka an' Jesosy dia mba miteny koa izay androany hoe sambatra izay mba miteny koa izay androany hoe misara aminao zay hoe sambatra halleluja ary anaovanay live eto ny angan'iray fotoana isan'andro eto tsy namitaka anao tsy niteny zavatra tsy misy ianao na ny andainga aminao fa ny angan'iray ny andronay eto isan'andro dia nitenenanay aminao ry havana fa sambatra zay satria zay dia olona nanaraka an' Jesosy aho sambatra zay satria nanapa-kevitra niala teny amin'izao tontolo izao dia mba nanandrana niaraka tamin'izany Jesosy zany zay dia tonga eto izay androany teny aminao hoe sambatra zay ary tsy vitanay rery nitazona an'izany tsy vitanay nitazona an'izany ho anay rery fa nasain'Andriamanitra misara an'izany zay dia tonga eto misara aminao hoe sambatra zay ry havana manana tena sambatra zay ry havana manana an' Jesosy ako androany teteny aminao aho mety olona efa mivavaka ihany ianao
mety olona efa mivavaka ianao fa androany halleloia andaotsika androso lalina ry havana andaotsika androso lalina fa ipetera nge ry havana malala olona efa nahafantatra petera nge ry havana olona efa nivavaka fa nahavarina mbola tsy nahazo trondro ihany izay efa tonga ny fotoana anankiray tena nilany an'izany tao anatina olana mafy fa mbola tonga ihany famoiza-po tonga ry havana ny faharerahana rehefa tsy nahazo trondro nalitry ny alina fa tsy maintsy nilany Jesosy izy ny teny taminy hoe mandrosoely amin'ny lalina izay vao niovany fiainana nanaraka ny tenin' Jesosy na dia efa tsy nazoto anaraka an'izany azy izy efa niteny izy hoe efa teto foana nge za Jesosy fa noho ny amin'ny teninao dia hiditra lalina ihany androany koa Jesosy miteny aminao hoe nidira lalina fa hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra halleloia ao anatin'izany Jesosy Sabako faman'Andriamanitra mahery miaraka amiko Jesosy Naditranitrany manovatra ny lalako Kanizaniza satana nakanandro somba iwariko Jesosy no mialohay Ndravarava ny ty Satsy maintsy miova Satsy maintsy miova Anovako zato fiainako Satsy Satsy maintsy maintsy miaty fo manoatra ny mpandesy Manoatra mpandre iza ny sambatra ato Eny sambatra nanao toro fitiavana ny samiato tena tetsika Jesosy atsona hoe malala nanao tia I'm telling you to Sadani. But now I do, now I'm dead, nice, la, now I live to. Man, I'm not catching out. This new party is a over. Satsy maintsy Let's me know. zay miantsika veloma halleluia satsy maintsy miaty foana Let's me at four. aenao trany pere No champagne. sigaretra iafafakena sambatra
Halleluja. Tena mamy angery afan'izany izany fahasambarana miaraka amin'i Jesosy izany tena marina izany. Izany saritsariny izany fa tena iainana isan'andro izany. Teneny mihitsy androany Jesosy hoe ampifalio aho. Raha misy aminao mbola tsy mahatsapa mihitsy ianao hoe sambatra ianao miaraka amin'Andriamanitra, faly ianao miaraka amin'Andriamanitra, dia teneny hoe ampifalio aho. Hoy teny Andriamanitra manao hoe izay mitandrina ny sabatako dia hoentiko ho ampifaliako ao an-tranoko masina. Halleluja. Mba fantatrao ve ravana izany Andriamanitra mampifaly izany hoe taky ny ahoana? Ohatry ny ahoana izany Andriamanitra mampifaly? Fary Davida dia nilaza mihitsy fa Jehovah ny mpiandry tsy manan-java mahory. Ka na leva mamaky ny lohasaloko mifahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza. Izany n'Andriamanitra mampifaly izany ny havana malala. Angatao androany mba ho feno an'Andriamanitra ny fiainanao. Angatao androany hoe Jesosy ho feno ianao ny fiainako fa za te ho faly ahako. Hoento ao an-tranonao aho dia ampifalio Andriamanitra. Fa misy toerana tsy ahitantsika fifaliana ny havana malala. Eny amin'izao tontolo izao tsy ahitantsika fifaliana eny. Fa ao an-tranon'Andriamanitra no ahitantsika fifaliana. Araka ny toro-tenitsika voaingana fa Jakoba dia olona tia mpitoetra anday. Ny toetra anday miaina ao anatina fifaliana angery afany. Isan'andro izany olona mitoetra ho anday izany. Manodidina azy eo ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra. Manodidina azy eo ny zavatra rehetra, ny feon'ny ray aman-dreny ny reny isan'andro eo. Eo foana ny fikarakarany Rebeka anazy. Hitan'ny Rebeka eo daholo ny mahazo azy. Vao maratra kely Jakoba dia efa hitan'ny Rebeka ny zavatra rehetra mahazo azy satria mitoetra ho anday. Hitany ny zavatra rehetra. Halleluja. Izany ravananao amin'ny toerana misy an'Andriamanitra, ao amin'ny toerana misy an'i Jesosy. Izany raha teteny aminao ihany koa teneny Jesosy mba hampifalio Andriamanitra hoe raha ory ianao tonga eto androany, raha manana olana ianao tonga eto androany, raha misy zavatra mavesatra ny anatinao tonga eto androany, dia teneny Jesosy hampifalio fa hitanao ny zavatra mahazo androany. Hampifalio Jesosy malalo. Fa tena hitanao fa hampifaly anao Andriamanitra. Tsika angataka amin'izao fotoan'izao feno ianao Jesosy. Rehefa feno an'Andriamanitra ny tontolo-piainanao ry havana malala. Rehefa feno an'Andriamanitra ny mombanao ry havana malala, dia izy mihitsy no hampifaly anao an-tranony. Ary hitanao izany fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Mba hiteny tahaka anay koa ianao hoe za koa Jesosy sambatra koa manana anao. Tsy mivavaka ivelany fotsiny aho. Tsy miseho hoe mody mivavaka fotsiny mody sambatra fa tena sambatra miaraka aminao Jesosy malala. Tsika androany hiteny amin'ny Jesosy hoe feno iah Jesosy malala. Feno ianao ny fiainako, feno iah ny fanahy masina, feno ianao ny momba rehetra. Halleluja. Amen.
Nakakinao Umatara Fenuya Fenu de Fenu Funtusia Funtusini Faina Ampiai Fenu de Faina Masinawa Satima no Tete Donaticu Fenuya Fenu de Fenu Funtusia Funtusini Faina Ampia Fenu de Faina Masinawa Satina no Tete Donaticu Fenu ni Fanaina Mangitana Manitona Kura Lavitana Farina Tatuana Viria Desosio Abitera Kakinawa Fenu ni Fanaina Mangitana Manitona Kura Lavitana Farina Tatuana Viria Desosio Kakinawa Fenuya Fenu de Fenu Funtusia Funtusini Faina Ampia Fenu de Faina Masinawa Satima Tete Donaticu Fenuya Fenuya Fenu de Fenu Funtusia Funtusini Faina Ampia Fenu de Faina Masinawa Satima no Tete Donaticu Ambia Fenu de Faina Masinawa Satima no Tete Donaticu Satima no Tete Donaticu Amen Jesosy manalo ny fitahina avy amin'Andriamanitra ry havana malala dia mety eritreretintsika hoe za Andriamanitra androany aho mila vola Andriamanitra omeo vola Andriamanitra fa tena zany ny zavatra ilaiko zao za Andriamanitra mila fanasitranana Andriamanitra fa meo fanasitranana fa zany zao ny ilaiko fa marary ange za Andriamanitra ry havana tsy ho azontsika mihitsy zany rehetrarehetra zany tsy amin'ny alalan'ny fanahan'Andriamanitra Jakoba rehefa nivavaka ry havana malala nitolon'ady mafy izy dia niakatra teo an-tendrombohitra izy ry havana teo izy no nivavaka nandritry ny alina nifampitolona tamin'ny anjely ary nitenenan'i Jakoba manao hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao ahy ny zavatra nitadiavin'i Jakoba tamin'io fotoana io dia osotry ny fahitam-pity
satria eo amin'ny rahalahana izy ry havana malala hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa avy nivavaka Jakoba dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia nita azy izy ny fitahiana azy ny Jakoba teo dia ny fanahan'Andriamanitra nidina tao aminy ny fitahiana omenanao androany aza mieritreritra ianao hoe mila volontsika dia izy vola hitotona ao ambany tafitranonao mila zavatra na materialitsika dia izy zavatra tonga dia tonga eo aminao tsy haliavana na dia ny fanasitranana izay mbola andrasanao azy dia ny fanahan'Andriamanitra no ilainao hanatanteraka an'izany ny hery ny fanahan'Andriamanitra no ilaintsika hanasitranana antsika androany ianao raha teo sitrana dia teneny hoe fanahy masonao sitrana fanahy ny fanasitrananao midina atao anatiko ianao ny hery ny fanahan'Andriamanitra izay nidina tao amin'ny Jakoba noho ny asa ka nahita fity tamin'ny Esau izy ry havana ny fitahian'Andriamanitra dia ny fanahy midina ao anatintsika ary ny fanahy masina dia azontsika rehefa misy fahamasinana ao anatintsika esorony tsy fahamarinana esorony tsy fahamasinana mba hitoeran'ny fanahan'Andriamanitra ao anatintsika ry havana malala tsika androany iteny inona ny zavatra mety mahateny ianao androany misy zavatra ny aminao any mety tena ilana ao an'Andriamanitra farak'izay aingana mahateny ianao da tsika androany iteny hoe Jesosy io afaka hoentiny herin'Andriamanitra ao aminao avokoa ny zavatra rehetra androany raha mino ianao fa ny ataontsika da tsika iteny androany hoe Jesosy ilaiko ny herinao mila ny herinao Andriamanitra atao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika izao afaka mampidina ny heriny aminao Andriamanitra ry havana malala amen Jesosy ataontsika zaniry zany androany tenenatsika ilaiko ny herinao fanamasina ilaiko ny herinao anasitrana ilaiko ny herinao hitanfena ilaiko ny herinao anafaka amindrosy ilaiko ny herinao anafaka amifanitorana Tani kara kaina sisajana felu
Fifatuan zany anao tenentsika androany Jesosy mila ny herinao eo ampandoliana anao dia teneny haleluia milanao a Jesosy mila ny herinao a Jesosy manalo haleluia Jesosy amen Yayansika itentsika mitemantsaka somi mandoani tsika rehetrarehetra ale ampandoliana eo ampandoliana anaovantsika ty androany Jesosy mila ny herinao amen yanao tompo Yanolai on the Kani Yanotupu Yanolai Anjumani Tinire Yanotupu Yanolai on the Kani's wages Yanotupu Yanolai Anjumani Tinire Versículo 6 säger tatsika mfutsika rehetra haleluya Yanotupu Yanolai on the Kani's oranges of Yanotupu Yanolai Anjumani Tinire Yanotupu Yanolai on the Kani's oranges of Yanotupu Yanolai Anjumani Tinire Pourquoi Kinder Bueno est-il si bon? Parce qu'il est fabriqué. Sewe twani Koponiere now Opidi Like Uram ni Fanai Fireman need to know Yandi Mafia now
It's a
Translay avy any any Andriamanitra. Anatanteraka izay iren'ny fonao any Andriamanitra ry havana malala. Ao anatin'ity fotoana mavaka ity, tsy ozona no ndraisinao teto fa fitahiana ry havana malala. Tsy zavatra ratsy no ndraisinao teto fa zavatra tsara. Ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainanao dia Andriamanitra laza fa manana hevitra hiverana antsika izy. Utaliana any amin'ny fiadanana ny fiainanao io fa tsy utaliana makany amin'ny loza. Avy tany amin'ny loza io dia hoentiny makany amin'ny fiadanana ry havana. Tianao Jesosy. Mirary anao koa raha mirary. Raha nanaraka fotoana mavaka teto ihany ianao androany dia tsy fotoana verimaina izao zavatra lalovanao teto izao. Fa tena hitahiana Andriamanitra ny fiainanao manokana mihitsy. Haleluia. Andraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra manokana mihitsy ary ho tsaronao ho voamarika eo amin'ny fiainanao fa nandalo fotoam-bavaka ianao. Nandalo fotoam-bavaka io fiainanao io. Haleluia. Ary ho tahian'Andriamanitra ny fiainanao. Itsovakorananao ty anankiray atontsika farany ty androany. Amaranantsika ny fiderana, ny fiankofana, hidirantsika, hiampitantsika makany amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Atsika rehetrarehetra ifampisotrana ato anatin'ity izy ity. Izay rehetra mpanaraka fandaharana eto, ifampisotrantsika androany ahitahanao any amin'ny tompoka hiaro anao. Amen. Tonono eo mihitsy ny tsodrano ny teny fitahiana avy any aminao any, ny teny pasoavana avy any aminao any. Tonony ho hitan'ny olona rehetrarehetra eto ato anatin'ny commentaire-tsika androany ifampirarisotsika. Misy olona eto mety mandalo ady tsy fantatrao zany. Misy olona eto mandalo olana mafy tsy fantatrao zany. Misy olona eto mety tena miatrika zavatra sarotra tsy takatry ny saina. Fa teneno izy mba fahiranao ny tompo. Fahiaro anao. Ampamiratra ny tavany aminao ane izy ka hamindra fo aminao. Ampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao. Hitodika aminao ane izy. Hitodika aminao izy. Ame fiadanana. Anome fiadanana. Samitsika rehetra fampirariso. Misy olona eto mandalo ady dia mahita ny teninao izy dia mahery. Haleluia. Tahianao ny tompo. Hiaro anao. Hiaro anao. Ampamiratra ny tavany. Ampamiratra ny tavany. Hamindra fo aminao. Hamindra fo aminao. Hitodika aminao izy. Hanome fiadanana. Makasitraka Erika. Tuanako amin'ny amena mihitsy. Tahianao ny tompo. Hiaro anao. Ampamiratra ny tavany. Ampamiratra ny tavany. Hamindra fo aminao. Hitodika Hitodika aminao izy.
mahana reratsina vavimalala raha batsika tsiray avy zay tratrantso eto androany a misaotra mampinotsika tamin'ny fitarihana ny fotoana misaotra an'andriamanitra ny amin'ny fanatrehana hiditra nretsika izao amin'ny toriteny ravana malala dia hivavaka itsika dia mangataka aminao aho hoe mangatah mihitsy ianao amin'ity androany ity teny avy amin'andriamanitra mila mandray teny avy amin'andriamanitra tsika androany mba tsy hatonga atsika andalondalo fotsiny izao fotoana izao ravana malala andaotsika hiteny androany hoe tompo milanao zahay a mangetahetanao zahay a oka ny tananao mahery mikasika ny tsirairay avy zay tonga etondray androany ilainay ny teninao Jesosy ilainay ny feoanao Andriamanitra tena mila ny fanatrehanao andro amanalina izay oka ny tanam-pahasoavanao Jesosy fomba sy tantananay oka ny tanam-pahasoavanao ametraka ny teny anoratra ny teny anatin'ny fonay tahaka ny nanoratanao tamin'ny vato fisaka Jesosy malala mila ny herinao zahay mila ny tananao mahery jereo ny anay tokantrano misy ambatan'olona mety misy mbola eny an-dalana Jesosy misy mety tsy manana na connexion nefa mangetaheta ian'ny feoanao Andriamanitra mba meo azy ireo zay mahasoa azy Andriamanitra aza andalovanao fotsiny reto tokantrano reto fa ampitoero amin'ny fanatrehanao meo azy ireny no fony tanam-pahasoavanao ane Jesosy fomba sy tantana ny tanam-pahasoavanao ane Jesosy hitantana azy ny tanam-pahasoavanao ane iaro ny fony tsirairay avy mba tsy ho tafo mba tsy ho tany misy tsilo Jesosy a fa tena hoe tany lonaka aniriny zany teninao zany tokoa raha hoafafy mivoa ankehitriny dia tena hoe mamoa avy zato eny any ampony tsirairay avy a izany teny izay afafy zany ho fiainana mandrakizay ho anay tsirairay avy ny devoly sy satana sy ny firongany rehetrarehetra ny fanatrehana ratsy rehetra dia tsy manankery tsy manam-pahefana eo amin'izao fotoam-bavaka izao naharanao Jesosy ny angatahana izany halleluia amen zao isika anao iranankiray miloha ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia ndao anao iranankiray mahafinaritra betsika ho voninahitra Andriamanitra dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy halleluia amen mbola azonao atao zany lasa aloha vetivety fotsiny avy atsika ty irana finaritra be atsika tamin'ny herinandro ty anokafantsika ny fotoana androany Andriamanitra fa mahita lalasatritsika izorantsika ravana malala halleluia
Halleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra izany iry zany. Mbola tsy leo an'iny aloha zahay mbola tsy leo an'iny aloha tena mbola naveriko ilay izy androany tahiny tompontsika menakavy faly be mahita anareo, faly be miarabantsika tsirairay avy izay tratranjo eto indray amin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manan-karepasaovina ane ombantsika tsirairay avy manantenako fa ho sabata fampinaretana ho azy soanao ity androany ity ary ho tsapain'ny talanao tokoa araka ny tena mampinona teo fa nandalo fotoam-bavaka ianao androany. Halleloia. Matiantoka ianao raha hoe ohatran'ny omaly zomasy ohatran'ny tamin'ny lakamisy ny andronao androany
za matoko fa ho hafa mihitsy ny fahatsapanao zany hoe niandrika sabata izany raha lasina vavimalala raha vatsika menakavy zay tratrantsy hoe tosotra mampinona tamin'ny fotoam-bavaka teo misaotra nareo koa tamin'ny fakasitrahana ary dia miarabantsika rehetrarehetra izahako arabainy any aloha zay hitako eto lovilitina tahiny jesosy mbola tsy makaleony satry foana enona lovilitina France Marijo États-Unis ary zasika patitry France ajadomona Allemagne Persa Koweït Someva France na Chimie Koweït André Suzel Suisse Tizane de Madagascar France Emilina Rodriguez Arabie Saoudite Razana Monique Koweït Tonga Soa Eliana Miarnienne France Razana Monique Vatinengte Tira Miel France Nena Mainsu Italie Tahin Topsika Menakave Jesus Pandres Madagascar Tina Serikoko Chine Alléluia Tahin Topsika Menakave Faly mahitanareo maharetatra amin'ny farany daholo to dia zavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika ary avako malalako kely sia dia tonga ny 22 mars faraparany ty ny fotoana afaka 2 volana latsaka sisa dia hiarika ny pasika sika alleloia dia iomakomantsika tsy herinandro milohan'ny pasika vao iomana ny amin'ny ara-panahintsika fa dian'izao dia mano ny foa mampanao izy ny pasterany taloha hiatrika an'izany fety masina ara-baiboly zany tsika rehetrarehetra ndalo tsika hian'ny tenin'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra tsika amin'ny salamo fa 410 salamo 144 andiny voalohany sy ny faharoa ary ny 17 ka hatramin'ny 15 novakitsika androany tahiny tompo rahalaalain azany apôstôly Madagasikara favirazana kadapa Koweït Angelina Diamant Chine Marina Tiana Canada tonga soa daholo tsika menakavy alleluia salamo fa 410 andiny voalohany sy faharoa sotra ny Erika sy Marie-Jaune ameny verse andiny 17 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy sotra ny sandola koa nanoratra amin'ny anaran'i Jesosy salamo nataon'i Davida Soramany dia ny fideranan'Andriamanitra no nanambinany ny mpanjaka ary filazana ny mahatsinitsinina ny olombelona sy ny soa hitan'ny mpanompon'Andriamanitra zay rehetrarehetra zany ao anatin'izay daholo fa ny voalohany faharoa sy ny 17 no jerentsika androany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isaorana ane Jehova vatolampoko izay mampianatra ny tanako amely sy ny ratsan-tanako iady izay mpiandry sy batery fiarovana ao sady fiarovana avo sy mpanafaka ary ampingako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoakako hanoahy niny 20 ofeno ny trano fitehirizanay ka izy vokatra betsaka samy afakarazana hiteraka ny arivo sy arinalina ny ondinay any atsahanay azaka be ny ombonay ary tsy sorava na ho lasako babo sady tsisy fitarainana any an-dalambe anay sambatra ny firenena izay tahaka izany eny sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamaniny Halleluia amen Davida mpanjaka no loatra ny salamo ty io andiny 15 milaza hoe sambatra ny firenena izay tahaka izany sambatra ny firenena izay manana ny Jehova Andriamaniny ny Jehova ho Andriamaniny tsara fantatsika fa milalao tanatoerana ngeza be mihitsy zany mpanjaka zany tao amin'ny baiboly eo amin'ny firenena zany dia mitanandraikitra ngeza be mihitsy zany ny mpanjaka ndalo jerentsika hoe raha misy firenena anankiray manana Andriamanitra dia satria ilay mpanjaka mino an'io Andriamanitra ary mpanjaka dia mandrisika ny olona manentana ny olona hivavaka amin'io Andriamanitra dia tsika tsara angamba ny Nebukadnezara fa rehefa tsy mahay tao anaty laforme rehetrafo satraka sy mesaka Abednego dia Nebukadnezara mihitsy no niteny tamin'ny olona tany rebo fa ny Andriamanitra izy telo mirahalahy no hivavahana ary tsy azo atao tsinitsina tsy azo hitenenany ratsy nanomboka teo ny olona dia nankatoa ary nivavaka nanajana ny Jehova Andriamanitra ny olona tao Babilôna zany hoe ny mpanjaka zany raha miteny mpanjaka andao hanompo sampy dia hanompo sampy ny olona raha miteny mpanjaka hoe andao hivavaka amin'ny Jehova Andriamanitra dia hivavaka amin'ny Jehova Andriamanitra ny olona ny teny hoe mpanjaka dia teny asirianina atao hoe Melek hojeresika kely matsy ny andraikitry ny mpanjaka androany inona moa ny andraikitry nyzany mpanjaka izany
eo amin'ny fanjakana. Ny asan'ny mpanjaka taloha dia zao, ary za mifa rety tena tokony averina ho an'ny mpitondra rehetrarehetra maneran-tany. Ny mpanjaka dia olona manoro hevitra. Ny mpanjaka, anarana ilazana ny mpanjaka daholo zany, ny toetra ny mpanjaka daholo zany a, ilay hoe melaika, mananatra, manapaka. Ny mpanjaka koa dia olon-kendry, ary ny adidin'ny mpanjaka dia mavesatra be mihitsy satria mialohan'ny hitarihan'ny mpanjaka ny vahoaka dia mila eken'ny vahoaka aloha ny mpanjaka. Zany mahatonga ny Davida ny teny amin'ny dininy faharoa hoe ianao no mahafolaka ny vahoaka ho hano ahy. Tsy moramora ny mamolaka ny vahoaka hakato mpanjaka anankiray zany. Misy mpanjaka ao amin'ny baiboly ao, ny vahoaka ihany nanongana azy, ny vahoaka ihany namono azy. Zany hoe ny vahoaka zany afaka mivadika sy mitsombadika amin'ny mpanjaka. Fa Davida tena natsapa fa Andriamanitra nanampy anazy ary nitarika ireo vahoaka ireo, natonga an'ireo vahoaka ireo, namolaka ireo vahoaka ireo mba hakato azy. Raha sambatra ny firenena iray manana Jehovah Andriamanina, dia satria ilay mpanjaka mihitsy koa nefa nanana ny Jehovah Andriamanina. Tsy mitombina hoe zany hoe amin'ny firenena iray dia ny mpanjaka anankiray mivavaka amin'ny bala, moa ny vahoaka mivavaka amin'ny Jehovah. Fa na io mpanjaka io nivoaka avao amin'ny vahoaka mivavaka amin'ny Jehovah, na io mpanjaka io mitarika ny olona hivavaka ao amin'ny Jehovah. Aleluia. Matetika be dia be ny olona miteny amintsika, miteny Madagasikara, fa zany moa zao malaza ny Madagasikara izay manotohatra n'Andriamanitra rehetra malaza zao sy mahabe mpanaraka. Dia zao daholo ny teny mba matetika voalaza ny tene'ny olona ny anaty firenentsika any, manompo Andriamanitra ny vazaha malagasy amin'ny Jehovah Andriamanitra. Dia tena diso zany. Fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra zao tontolo zao. Ny fiaingan'ny zavatra rehetra, Andriamanitry ny zanak'Israely izy aloha, fa rehefa tonga Jesosy dia lasa Andriamanitsika izy. Ary Andriamanitra dia manolo tena ho Andriamanitra zao tontolo zao, Andriamanitry ny firenena rehetra. Fa misy ny tsy mandray azy ho Andriamanitra, fa misy ny sambatra dia ireo firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanitra. Diso zany ny filazana fa diso Andriamanitra tsika Madagasikara mahatonga ny fiainantsika ohatr'izao. Fa ny tena marina, mety tsy haintsika malagasy ny manompo an'Andriamanitra. Adidin'ny mpanjaka, adidy ngeza be, ny mpanjaka dia mitaritafika ary komanda ny tafika. Fantatsika tsara fa i Saoly dia maty teo amin'ny tendrombohitra teo Gilboa satria nitaritafika. Tsy hoe mpanjaka dia mipetraka any anaty lapa fotsiny, fa ny mpanjaka dia mila olona tena mpitaritafika, mahay mampiasa saina amin'ny teknika sy ny taktika hitarihana ny ady, dia sady komanda ny tafika, sady ajainy ny vahoaka ny mpanjaka no ajainy miaramila. Ary farany tena adidingeza be amin'ny mpanjaka dia ny mpanjaka ihany koa no mpitsara ambony indrindra eo amin'ny firenena. Haintsika tsara angamba Solomona rehefa nisy vehivavy anankiroa nananady dia nentina teo anatrehany ny ady. Iza zany ny mpitsara tena farany ambony indrindra tao amin'izany fotoana, tamin'izany fotoana izany? Ny mpanjaka. Aleluia. Ngeza ny adidin'ny mpanjaka ary tsy vitavita fotsiny zany hoe za atao mpanjaka, fa adidy mavesatra. Misy olona mitsoka mihitsy zany hoe atao mpanjaka zany, satria betsaka loatra ny adidy ary mavesatra zany ny adidin'ny mpanjaka izany. Ny mpanjaka lasa lavitra tao amin'ny baiboly dia mpanjaka natahotr'Andriamanitra. Tao amin'ny baiboly tao amin'ny Israely, tao amin'ny Joda tao dia nisy mpanjaka nanompo sampy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy nakatohan'Andriamanitra, ratsy fefara daholo. Misy mpanjaka ratsy fefara, misy indray mpanjaka tsara fanombohana. Ilay ratsy fefara mety tsara fanombohana, mety ratsy fetsimbohana, fa misy mpanjaka ao amin'ny baiboly ao
na nisy fototra tsara ny fiainana mampanjaka anazy. Anketo zay tantarana mpanjaka anankiray tsika eto amin'ny baiboly ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faha 730. Ijery mpanjaka farak'izay tanora indrindra tao amin'ny baiboly tsika rehefa nanomboka nanjaka izy. Tantara faharoa toko 730. Ny soramany dia ny andohan'ny nanjakany Josia sy ny nanamboarany ny tempoly ary ny amin'ny nahitana ny bokin'ny lalàna. Ijery lalàna atao hoe Josia zany tsika mpanjaka izy io. Tadidinao daholo le adidy le teneniko anao teo ny andraikitra sy ny adidy sy ny zavatra tokony antsoroan'ny mpanjaka. Mpanjaka tokony manoro hevitra, mpananatra, manapaka, tokony olon-kendry, ny adidiny dia mpitaritafika izy sady komandiny tafika mpitsara ambony indrindra. Zany ny adidy ny mpanjaka. Zao ilay tenin'Andriamanitra 20 taona Josia fon'izy vao nanjaka ary raika amin'ny 30 taona nanjakany tany Jerosalema. Teny aminao raha hoe ndany ianao mitady olona 20 taona. Olona 20 taona zany mitovy amin'ny zanak'aila matoa io 20 taona zany. Dia andao ary alaintsika fiara ity dia apetrakantsika eo ambony seza fiandrianana. Dia anahoana ilay adidy manoro hevitra, mananatra, manapaka sady mila olon-kendry, mpitaritafika, komandiny tafika, mpitsara ambony indrindra. Mety ary vera ho alaintsika fiara ity ny zao izy avy mananjanaka 20 taona ao. Fa ny zao 20 taona andray 7 taona amin'ny volana fevrie fiara ity. Dia mieritreritra tokoa hoe fiara ity zany no atao mpanjaka anahoana re mpanjaka milalao automobile kely. Mpanjaka ho aiza ianao? Mbola milalao automobile kely izy. Marina ny teninena raha fiara ity no mpanjaka dia mahazo câlin daholo ny vahoaka rehetrarehetra. Marina izany. Ny Nirikare 7 taona efa matotra be. Le zanakao lava ny 7 taona sa le ohatry efa lehibe noho izay kosa le zanak-Erikala ka be dia zanak-Erika vavy nama. Dia zao ny zavatra mitranga. 20 taona izy raha vao nanjaka. Tanora zany, mbola zaza zany fa tsy tanora kosa. Zany hoe nanomboka aloha be mihitsy ny fitantanana firenena Josia. Ino moa dikazany Josia zany? Dikazany Josia zany dia hoe ilay zanakalahy nefa tena efa matotra be mihitsy nefa efa lehibe noho izany izy io ohatry ny matotra be mihitsy izy hitako miaraka aminao eo. Dia zao ny zavatra mitranga. 20 taona izy vao nanjaka nandray fanjazakana zany izy. Ary ny fotoana nanjakany Josia dia tao amin'ny fotoana napaditra ny firenen'ny Joda mihitsy. Ny vanim-potoana nitondrany Josia mpanjaka zany dia tao anatin'ny vanim-potoana tena napaditra ny Jiosy mihitsy ary nampiaiky an'i Jehovah ka nanirahany an'i Jeremia tamin'izany fotoana izany. Hitondra ny hafatra. Halleloia. Ary ny antsika zany ryanina koa. Ryanina 20 taona fa ryanina koa tena matotra kely koa. Ary tena maromaro mihitsy zany. Halleloia. Izy koa zanaky mami. Zanaky mami 7 taona. Halleloia. Mahafinaritra dia zany io zanaka roa zany atao mpanjaka. Nefa dia anatin'ny fotoan-tsarotra izany Josia zany no handray fanjakana satria tao anatin'ny fotoana tena napaditra mafy mihitsy ny firenen'ny Joda izany fotoana nanjakany Josia zany. Sotro rano kely aloha fa somary maina ny tena tanaty fiderana teo azafady tompoko. Inona ary nataony Josia? Zao ny zavatra nataony Josia. Ary izay mahatsara ny zaza
misy qualité anjaza zany raha mijery zany hoe valy taona hoe de anjaka de atao inona koa zany zao mahatsara ny zaza mbola mahitsy fo be ny zaza mbola tena mbola tsy magnitakevitra zany ny zaza fa rehefa Jehovah nampianarina azy de zao ny zavatra nataony. Andiny faharoa nanao zay mahitsy teo masony Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalan'ny Davida rainy fa tsy mba mivilo amin'ny akavanana ao amin'ny akavia. Mahatsara misy mahatsara le mbola zaza ihany zany mahatsara le mbola zaza de zao zay nataony dada teo aloha teo ary soa fa Davida ny tany alohan'ny tany de nalainy ny lesona tamin'ny Davida. Alleloia. I Davida de nandeha teo nandeha mahitsy teo anaty an'Andriamanitra ihany koa. De inona nataony Josia? Tsy nitady lavitra izy. Ny zaza de zay ataony dada ihany ny ataony. Raha tianao tsara toetra ny zanakao manaovy nareo mivady tsara toetra. Raha tianareo hiteniteny foana ny zaza de miteniteny foana nareo an-trano de haininy ho azy. Fa nareo ny fitaratra, tsika ray aman-dreny no fitaratra ireo zaza ireo. Ny azy Davida no fitaratra. Tsara fitaratra izy mba makainao olona fitaratra ho fiainanao. Ihany iny mahafinaritra. Alleluia. Ary mijery pastera de mpianivon'ny fanompona teny de misy pastera manana fomba fitoriteny mahafinaritra de mba nitseriritiko foana de ataoko modely. Ataoko fitaratra. Fa teto Davida nataony fitaratra zao ny zavatra mba nataony narahany tamin'ny nataony Davida. Nandeha mahitsy izy de tsy mba nivilona ao amin'ny akaviana ny akavanana fa zay alehan'i Jehovah de alehany. Alleloia. Raha andray fanjakana ianao, raha mpanjaka andray fanjakana ianao, manaova zay mahitsy sy marina ary mandehana aza mivily amin'ny akaviana ny akavana fa mandehana mahitsy. Alleloia. De lasa zao zavatra toyan'ny tantara fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany raha mbola zatovolahy zany 19 taona de niatomboka nitadan'Andriamanitra Davida rainy izy. Tena nanorina fototra mafy be mihitsy ty Josia ty riavana malala. Vao nanjaka izy aloha nandritra ny 20 taona de nianatra ny raharaha mampanjaka azy izy. Nianatra ny fomba fitantanana ny raharaha izy. Nianatra mipetraka amin'ny seza fiandrianana izy. Nianatra ny fomba fitondrana fanjakana izy. Nianatra zay nataony teo aloha rehetrarehetra izy. Nianatra nandray toeran'ny mpanjaka. 20 taona izy nanao an'izay. Feno 19 taona izy. Feno 19 taona Josia. Fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany raha mbola zatovolahy izy de niatomboka nitady an'Andriamanitra Davida. Vita zany ny fianara-draharaha, nizatra ny ao an-daba, nizatra ny fomba fatao, nandindinika ny saritany misy ny fanjakana, nisan'ny mponina, niezaka nafatapatatra de napetrany amin'izay eny. 20 taona izy nianatra an'izay. Nanokana fotoana amin'izay izy ary tamin'ny fahavalo taona nanjakany raha mbola atao zatovolahy de niatomboka nitady an'Andriamanitra Davida rainy. Nanomboka nitady an'i Jehovah amin'izay zany izy. Inona moa zany hoe mitady an'i Jehovah? Mivavaka ny avy mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, mitandrina ny didin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fitediavana an'Andriamanitra daholo. Fitediavana an'Andriamanitra daholo. Fatany fa ny ten'Andriamanitra ny amin'ny tantara faharoa 15 misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 15 tantara faharoa 15 ary fanahin'Andriamanitra de tonga tamin'ny Azaria zanak'i Odeda ary de nivoaka hoe hitsaina ny asa izy ka nao tamin'ny hoe mianoa ary asa mba amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Jehovah momba anareo raha ianareo moa momba azy ary raha mitady azy kosa nareo
dia ahita azy fa raha mahafoy azy ianareo dia afoy anareo izy. Fantatry Josoa fisiany izany. Dadabeany io mpanjaka nafarana tamin'izany fotoana. Hozy izy raha izaho kosa aloha dia aleoko mitady an'Andriamanitra. Na andritry ny 9 taona indray izy satria dia isika nytoyany ao manao hoe ary tamin'ny taona 12 kosa nytoyanao zany tonga dia misaoty any amin'ny 12e année an'ny fanjakany. 9 taona izy nanjaka dia 9 taona izy nianatra sy niaina ny mampanjaka anazy, nandrindra ny raha isan-karazany, nijery ny toe-bola ny fanjakana, nijery ny isa miaramila, zany rehetra zany tao anatin'ny 9 taona. Avy eo amin'izay vita zay mampanjaka azy dia te hiavaka amin'ny mpanjaka rehetrarehetra amin'izay izy. Nampiavaka ny Josia tamin'ny mpanjaka rehetrarehetra ry havana. Eny fa na dia tamin'ny Davida mpanjaka azy. Satria Davida dia mbola tsy omena tsiny fa nisy fotoana nandeha nitsoka, nandeha niafina sy ny sisa. Tsy ampy ny fotoana. Fa i Josia nanam-potoana. Mipetraka mihitsy Josia. Dia nanokana fotoana 4 taona hitadiavana ny Jehovah fotsiny. Ianarana ny Jehovah fotsiny. Nianatra ny Jehovah. Inona ny lesintsika androany Jehovah? Inona ny examen antsika androany Jehovah? Inona ny sujet androany Jehovah? Alleluia. Mianatra, mitady. Tsy nianatra ny tantana fanjakana. Tsy nanokana hoe fotoana hoe andeha amboatra fitaovam-piadiana. Fa ny atomboka ny tady an'Andriamanitra Davida raitra. Iza ny Andriamanitra Davida? Jehovah. Teo amin'ny fanjakana izy zany. Na dia mbola zaza, nanomboka tamin'ny 9 taonany. Nanomboka mitady an'Andriamanitra. Satria nahoana ry havana? Fantatry Josia loatra. Fa na mbola ho 20 taona sy 70 taona azy izy. Tsy anana hery. Tsy anana fahalalana. Tsy anana fahiran-tsaina. Anorona hevitra sy ananarana sy anapahana ka hatonga anazy olon-kendry tsy ananany an'izany fahendreny Solomona izay mpitsara ambony indrindra zany. Fa ny zavatra masaka atao an-tsainy Josia dia izao. Josia fa tsy Josoa dia nitady sy hafantatra ny Jehovah, hianatra momba ny Jehovah, hifankalala amin'ny Jehovah. Alleluia. Natomboka nitady an'Andriamanitra Davida raina izy. Fantany zavatra miandry azy ao aloha ao ary fanjakany Josia ty dia ohatran'ny hoe lava be, na dia 30 taona azy izy nanjaka fa be dia be zavatra nitranga tao. Ary nefa tsinjo ny sahady dia hozy izaho tsy handeha irery. Alleluia. Izaho tsy handeha irery. Amin'ny Exodus 7:30 any Mosesy tena ningavy tamin'Andriamanitra hoe izaho tsy sahy mandeha irery Andriamanitra fa raha handeha dia iza niaraka amiko? Ho Jehovah hoe tavako mihitsy niaraka aminao. Alleluia. Izay ny nampiavaka amin'ny Josoa. I Josia dia fantany fataka amin'ny mpanjaka rehetrarehetra izy. Fa hoy Josia ny hampiavaka na amin'ireo mpanjaka teo alohako dia izao, izaho hanokana fotoana. Tsy hamboatra kalesina hitangina kalesina andeha hikomandy. Na dia ireo aza ny mampanjaka fa izaho hanao mpanjaka mpitady an'i Jehovah. Hanorina fanjakana maharitra izy manao an'io. Hanisy fototra matanjaka izy manao an'io. Ary izaho teteny aminao androany. Inona ny zavatra tomboko ao? Mety mbola zaza ianao manoloana ny fiainana ao atomboko ao. Rehefa mahatsapa ihany ianao fa ho zaza ohatrany tsy ho afaka ianao amin'io andaontsika hanokantena, hanokana fotoana hitadiavantsika an'Andriamanitra fotsiny. Hozy ny olona efa nareo zany tsisy atao hitady an'Andriamanitra fotsiny. Tady dio fa mpanjaka Josia nametraka ny zavatra rehetra izy fa nanokana 4 taona hitadiavana sy anarana an'Andriamanitra fotsiny. Alleluia. Te halala an'Andriamanitra, te hafantatra an'Andriamanitra, te halala bebe kokoa an'Andriamanitra, te hilomano bebe kokoa amin'Andriamanitra, amin'ny tontolon'Andriamanitra.
ary efa vita ny efataona ny fankalana izy Jehova. Alleloia. Mila fantatritsika ingeny avana Jehova mahatonga antsika tsy manam-pinoana, mahatonga antsika sarotahotra. Mivavaka any tsika fa matahotra tsika amin'ilay zavatra hitranga satria tsy fantatritsika Jehova. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra nefany dia tsy mety mandroso mihitsy. Misy tahotra tsy mety miala ny anatintsika nefa tsika mivavaka any. Misy fanahiana tsy mety miavana ny anatintsika nefa tsika mivavaka any. Ny tena marina tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Fa rehefa fantatsika ny Jehova Andriamanitra dia mandeha misosa amin'ny Salamo 23 ianao manao hoe Jehova ny mpiandry ahy, mpianan-java-mahaory arak'ilay hira teo. Sambatra Jesosy sisy fa manana anao. Alleloia. Fa rehefa fantatro sy atao anatin'ny efataona amin'izay Andriamanitra, nomboka mitady izy. Jehova Andriamanitra na metoky raha mitady nareo dia ahita ozy izy. Alleloia. Raha mikatsaka anareo dia ho hitanareo marina tokoa. Alleloia. Dia mitady an'Andriamanitra Josy anisy efataona. Hitany amin'izay Jehova, fantany amin'izay Jehova, mifandray aminy akaiky amin'izay Jehova, dia tsika amin'izay izy. Ary manaraka dingana mahafinaritra be ny fanjakan'i Josia. Nanjaka izy aloha mipetraka teo amin'ny fanjakana, dia mipetraka izy aloha. Tsy tonga dia mpanjaka iza daholo ahoana tsy ahoana. Tsisy an'izany. Mipetraka aloha izy tao an-dapa. Mandinidinika ny mieritrerety izaho dia mpanjaka. Anao zany zao fiainako efa tokony hiova amin'ny fiainako ohatrany tsy lalao taobila kely zay efa mpanjaka ohatra. Andeha hifo maraina amin'izay efa misy fanjakana entina. Alleloia. Namola volan'ny tenany teo. Dia avy namola volan'ny ara-panahy. Ny mpanjaka miavaka tao amin'ny Baiboly dia mpanjaka ara-panahy. Misy mpanjaka ara-nofo be mihitsy tao amin'ny Baiboly tao. Tsy lasa lavitra eny. Fa nisy mpanjaka tena nandeha niroborobo be ny ara-panahy, lasa lavitra reny. Ary tsy mba matimaty foana fatratrantitra ny nafaty azy. Maty am-piadana. Vita ny efataona. Hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ilay tantara faharoa 7:30 tsika izao a. Ary tamin'ny taona faharoa 12, vao amin'ny 17 tapany faharoa. Ary tamin'ny taona faharoa 12 kosa dia natomboka nadio an'i Joda sy Jerosalema mba tsy hisy fitoerana avy na haserana na sarin-javatra voasikotra na sarin-javatra nidina intsony. Vita zany ny fifankafatarany amin'ny Jehova. Zany fifankafatarana, zany mitady, zany fahitana ny Jehova zany ry havana dia arahana fahafantarana ny Jehova. Arahana zavatra be dia be zany. Lasa lehibe ao am-ponao zany Jehova zany. Lasa lehibe ao am-ponao zany mieritreritra ny asan'Andriamanitra zany. Mieritreritra izay tian'Andriamanitra ianao vao marina ianao dia mikatsaka inona tian'Andriamanitra, inona mampalahelo an'Andriamanitra fa tsy atao. Alleluia. Vita ny efataona na lalàny an'Andriamanitra dia ny fatany fa tsisy ilana n'ireo sampy ireo. Ianao ry havana raha mpanompo sampy ianao tonga eto, mbola hanompo sampy foana ianao raha mbola tsy fantatrao Andriamanitra. Miditra am-piangonana ianao fa hanompo sampy raha mbola tsy fantatrao Andriamanitra. Satria raha fantatrao Andriamanitra dia fantatrao fa tsisy dikany intsony ireo na sampy firifiry ao anatin'ny tranontsika ireo. Dia fantatritsika fa tsisy dikany ireo. Na manana sampy karazany 10 ary ianao, ty ilaina rehefa manao an'izao, ty ilaina rehefa manao an'izao, amin'ny fotoana ahafantaranao an'i Jehova, amin'ny fotoana ahitanao an'i Jehova, dia fantatrao fa tsisy dikany ireo voasolon'i Jehova mihoatra lavitra daholo ireo. Misy olona zao manana sampy contre ny varatra fotsiny. Misy olona manana sampy contre ny mosavy fotsiny. Misy olona manana sampy contre ody fity fotsiny. Misy olona manana sampy contre ny mpamorika tokantrano sy ny mpangalatra fitahiana ao atokantrano, ilay sabola fotsy, fiarovana ara-bola sampy hafa, fiarovana ara-pitiavana sampy hafa, fiarovana amin'ny fahasalamana sampy hafa. Amin'ny fotoana ny olona iray mahafantatra ny Jehova, mahita ny Jehova, dia tsy mila na dia ray amin'ireo intsony. Satria fantatra zany olona zany fa zany sampy zany manan-kery zany rehefa mbola tsy fantatrao Jehova. Fa rehefa fantatrao Jehova, ny hery ambony indrindra ny fantatrao. Tao dia hoe tsisy dikany tony. Zany mahatonga ny olona rehefa nandray an Jesosy dia mandoro ny sampy. Zany mahatonga ny olona rehefa nandray an Jesosy dia atsipany anaty rano any ny sampy satria fantany fa tsisy dikany. Taloha zany sampy zany ataon'ny olona tsy azo ataony ininona, ajaina mihitsy ireny zavatra ao tompotompony ireny, atao eny anjoro firarazana dia atao tena misy toerana. Satria mbola tsy fantan'i Jehova.
fa Jehovah ambony rehetrarehetra amin'ny fotoana ny olona tena resy lahatra miova fo tonga ao amin'ny Jehovah tonga ao amin'Andriamanitra mandray an' Jesosy tonga de resy tsy mila etaninao zantsony hoe ary io sampy io fa de fantany hoe tianina ary tsisy zavatra tsisy dikany ngely tiany notsika hatramin'izay tirineny aleloia tany amin'ny 12 taona zany vita ny 7 taona fametrahana ny fanjakana ny ampy 7 taona fitadiavana an' Jehovah nomboka teo amin'ny 12 taona nanadio nanomboka nanadio amin'izay izy ny tanàna inona le diovina ny sorona amin'izay ny sampy ny fitoerana avo rehetrrehetra misy sampy a ny asera sy ny saron-javatra voasikotra sy ny javatra nidina ngotany daholo de naserana tamin'ny tany daholo tsy manana hery anaovana ny zany koa ianao raha tsy nanoka tena hifankafantarana amin'Andriamanitra sao ianao mety-pody hoe andeha andrava sampy de andeha midakadakako reny sampy eny amin'ny doany reny fa kendainy devoly ianao amin'ny alina raha olona tsy amperin'Andriamanitra nay mantsy misy olona eti-po fotsiny tsika zanak'Andriamanitra aitsa daholo bava iantso mpivavaka tena mpivavaka any anao raha alina idelivre anao rehefa mikendakendainy devoly ao amin'ny alina fa Josiah tsy natahotra an'izany satria naninona efa avy niona tamin'Andriamanitra efa taona manoka tena ho an'Andriamanitra ve ravana ko na inona sampy eo anoloana ary tena potipotehany mihitsy motsamotsahany mihitsy potehany daholo nanomboka nanadio halleloia anorina fanjakana matanjaka izy manao ny fanjakana matanjaka de le voalaza ny salamo 7:7 vakitsika eto sambatra ny firenena izay tahaka izany eny sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina ka ny firenena raha mbola eo vavaka nefa ny misy sampy eto mbola tsy any Jehovah zato isan-jato zany angeravana ny problème atsika ao Madagasikara hitanareo mandroso ny olona ty andafy tsy misy Andriamanitra tsisy mivavaka de mandroso tsika indray a be fiangonana be deaibe fa tsy mandroso inona mety mahatonga an'izany so de mifangaro so de sady eo ny sampony hoe Jehovah fa Jehovah tsy miasa amin'izany so de manao vavaka miambahamba araka le iriny tsika malagasy de tsy tonga ny fitahian'Andriamanitra alleloia fa anorina fanjakana matanjaka Josiah raha vainy amin'izay ny sampy diovina ny dikany hoe ny diovina ary taona 12 kosa de natomboka nanadio inona moa ny zavatra diovina toerana misy loto ny diovina misy loto de diovina tsy misy akanasa akanjo madio tsika fa ny akanjo maloto ny sasana analana ny loto alleloia amen nanomboka nanadio satria misy loto ao de esorina ny loto zany a alleloia esorina ny loto a zay ny atao hoe manadio inona ny loto misy teo ny fitoerana avo a ny asera sy ny zavatra sohozikotra sy ny sariny zavatra nidana loto reny raha mitahiry sampy ianao tokantrano de mitahiry loto ianao raha mitahiry sampy ninona endrika sampy de mitahiry loto ianao zava-mahafinaritra le salamo 7:7 teo andininy faharoa de niteny hoe izay mpianatra sy batery fiarovana ho ahy sady fitoerana avo mpanafaka ary ampingako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoakako any ho ahy Jehovah Andriamanitra io ravina rehefa mifanaraka aminy ianao a efa taona ho ahy natokany eo ana amin'Andriamanitra efa taona inona ny vokatra izany andiny faefatra amin'ilay tantara faharoa 7:30 ary noravahin'ny olona teo anatrehan'ny Josiah ireo altarany bala sy ireo tsangakazo ho an'ny masoandro izay teo amboniny sy denokapainy inona ny zavatra nitrango rehefa i Josiah no niezaka ny fandray tamin'Andriamanitra i Josiah no nivavaka be tsy Josiah tsony nandresy lahatra ny olona ndao tsy hanompo sampy fa ny olona mihitsy ny tonga teo anolohan'ny Josiah tonga teo anatrehany de nitondra ny sampony rehetrrehetra avy tany ty mpanjaka dorana ety alleloia satria maninona rehefa tsika miona amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika manana fifandraisana amin'ny Jehovah Andriamanitra amin'izay mamanga ny vahoaka hoe zao a tsy tiako io sampy io poteo atao vitan'le mpanompoko fa za momba azy
na nentinareo any any lola io anyny potehanareo tsy mitory teny Josia tsy nanao filazana hoe samy manapotika ny sampony fa nipotehany aloha zay hita masony nanadio izy tsy nihita maso ihany ny voadio fa tany atokantrano tany amin'izay ny olona rehetra ny vanginy fanan'Andriamanitra hoe maloto io ratsy io sampy io andana dory andana to vitany Josia fa tsy zay nidioviny ihany ny voadio fa za koa manadio anareo tsirairay avy mahafinaritra ke zany driavany tsara Jehova ary nyravahan'ny olona teo anatrehana re atao hitany zay mpanjaka io maina le sarivony hita mpanjaka io ary mijery hoe mpanjaka io ary za koa mpanjaka tiako ny apotehako tsisy lako anty fifaliany Josia tamin'izany nefa mpanjaka kely raha ohatra 20 taona izy dia nanomboka any amin'ny 20 taonany zany raha ny zavatra zany nombotranga 20 taona fa nakataviny vahoaka 20 taona fa navita alleloia nanafaka ny olona tamin'ny sampy inona mahatonga ny olona afaka tamin'ny sampy raha hitaherin'Andriamanitra ny olona zany raha mbola tsy resy lahatra zany hoe misy Andriamanitra mahery hoe tsy hanary sampy zany ny olona ny natiran'ny olona dia efa nomena natiora tia miankina amin'ny zavatra zany mahatonga ny olona na mivavaka na manompo sampy vitsy azy zany io zany mandeha fotsiny amin'izao amin'izao misy andreny litareo le bracelet kely le vakana kely reny be dia be manao azy hoe misintona onde positive le izy onde positive le izy dia misintona ino ty izy misintona voninahitra misintona fahombiazana vakana kely marron kely na menamena maintimainty kely misy koa le cordon rouge iny le bracelet kely cordon kely iny reny fanompotsamby daholo reny tsy hoe vakana any amin'ny dadarabe any ny fanompotsamby fa reny zany zao efa izy reny ary ny olona dia te hiankina amin'ireny te hiankina amin'ireny talisman ny boule de cristal reny ny zany rehetra zany dia tsy mety mivoaka an-trano ny olona raha tsy mijery horoscope anaona raha isy olona ifanena aminao mety be amina verseau sagittaire no mety aminao iona aminao dia iny toky any anatin'ny olona sampy ngerany iny toky any anatin'ny olona ny olona mila mitoky amina zavatra ka voatonga n'izay Josia hitan'ny olona ny tokiany Josia tamin'Andriamanitra alleluia raha azo atao dia aza mpanaovinandreny ny zanakareo aza atao ambonina azava ho azy fa reny tsy an'Andriamanitra reny matetika ny olona ny zao aminay ny chef rehetrarehetra ampiasandreny manana an'ireny tao ary tena antaniko mihitsy dia inona rehefa fantatro ary dia ianao ino azo ny dikan'ity ty ve ho haingo sa misy aby non izy tsy bijou io fa tena hoe tena mampahomby io izy manao an'io izy dia mety daholo zavatra ataoko dia miakatra mahazo promotion amin'ny asa dia mandroso ny ara-bola sampy zany inona patera nidikan'ny Josia nidika misaotra totra nidikan'ny Josia dia hoe afon'ny Jehova isotrany kely ve dia zafady afon'ny Jehova nidikany hoe Josia alleluia so azo manambady belie alleluia zany le izy fa no mifahitan'ny olona hoe zazakely ty mavita manadio any Jerosalema sy Joda tamin'ny sampy ary jerena nanalan'le sampy tsisy ninona nitranga taminy betebeke ny olona tsy te hanompo sampy fa tsy tia misikitika an'le sampy fa miaraka eo mifamahitanyzany ohatra eny ambanivohitra eny dia misy any aminay zao misy any ambanivohitra eny tapiteny mihitsy fahasambahiny dia misy zavatra any dia misy terina tsy azo ale dia matahotra ny olona andeha amin'ireny dia sarotra amin'ny olona mihitsy ohatra zao tenenina hoe iza nangalam-pihinana dia tsisy miteny afiary menina amin'ny baiboly daholo dia atao hoe le baiboly dia mianina amin'le baiboly za dia tsy nangalam-pihinana nefa nangalam-pihinana fa tsy matahotra an'izany ny olona fa raha hoe io resaka eny amin'ny fasapasany eny amin'ny doany eny tsy sahan'olona kitiany reny
mahatonga an'izany dia mazava be. Andriamanitra tenain'ny olona foana fa afaka mamindra fo. Andriamanitra tsy atahoran'olona no miaramila sy ny polisy sy ny gendarme sy ny mpitsara sy ny any amin'ny fitsarana. Mangovotra ny olona vao tonga amin'ny bureau de police hoe hôtel de police hoe atao enquête dia mangovotra. Dia tena fa raha manoloana ny altaran'i Jehova zany tsy mangovotra zany ny olona hoe Jehova afaka mamindra fo. Fa ny miaramila tsy hamindra fo aminao ny polisy sy ny rehetrarehetra. Fa hitan'ny olona ny fahasahian'i Josiah na dia mbola tanora aza 20 taona dia niravaravainy ny dioviny, niravaravainy ny sampy sy ny sampy sy ny asera sy ny sarin-javatra voasikotra sy ny sarin-javatra nidina. No nitan'ny olona zany. Jehova niteny tany amin'ilay Isaia any amin'ilay Salama 4:1 teo fa Jehova mahafolaka ny vahoaka hanoanao. Ianao zany raha raim-pianakaviana, rem-pianakaviana tsy mety toteny ao ampitrano. Inge fanjakan-kelintsika aloha voalohany, ny fanjakantsika voalohany dia nitokantranotsika io. Ao tsika ny manjaka voalohany. Ka raha ao ianao tsy mety manoanao mihitsy ny vahoaka, reo ankohonareo tena tsy mahita ndany aingana mitady an'izao, manokana fotoana tadiavina an'i Jehova. Hoe miteny ianao zany dia tsisy nizaniza mihaino ianao ary kian'olona foana ianao ary tsy manana rariny zany ianao ao tokantrano andana mitady an'i Jehova. Efa taona ny tadiavan'i Josia an'i Jehova. Vita zay nanoa azy daholo ny vahoaka, nakatoa azy daholo amin'izay ny vahoaka. Tondra satria maniny hitan'ny olona ny fijoroany i Josia. Tena hitan'ny vahoaka ny fijoroany Josia ary avako malala. Dia izy ny olona andao raha vaina koa ny itsika mpampanjaka ary nandrava jeretsy maninona izy nitahiny ny tompo izy. Alleluia. Ry avako malalako. Rehefa nandroso ny fanjakan'i Josia, rava amin'izay ny sampy, rava ny asera sy ny sary sikotra rehetrarehetra. Mpitehany tena nariny lavitra mihitsy. Dia avy eo koa izy mbola niravainy koa ny altarany asera sy ny sary zavatra voasikotra sy ny ary noho ny mongony vovoka. Miazy zany nanapotehana ny samy tena potehany lasa ohatry vovoka mihitsy. Tsy nanana ny atra mihitsy. Dia izy vao velona tany Jerosalema. Alleluia. Zao zany ny dingana. Nianatra momba ny fanjakana izy roa, dia nianatra ny Jehova izy dia niaplike amin'izay izy potehany amin'izay ny sampy dioviny tanàna. Rehefa voadionao ny tanàna, Andriamanitra mitoetra, ny fanan'Andriamanitra mitoetra amin'ny toerana madio. Mety mbola tsy mety voakasika mihitsy ianao tokantranonao na mihaino hira fiderana maraina parivan'ny andro na godin-dranomaso iray ary tsy misy. Tsy mety voakasika firy taona ianao zao tsy mety voakasika mihitsy. Dia izao atao, jereo fa mbola misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra tokantranonao. Mbola misy ao, tsy vao any amin'ny naty armoirany vahany fa misy zavatra any ananana misy zavatra. Andriamanitra tsy mitoetra eo amin'ny toerana misy zavatra maloto zany. Mamikasika ataony, ny mamangy ataony, fa ny mitoetra maritra tsy ataony. Ka i Josia tsy tiany hoe andalovan'Andriamanitra fotsiny fiainana, fa tiany tena hitoeran'Andriamanitra mihitsy. Hoy izy Petera sy Jakoba sy Jaona rehefa nahitan'i Jesosy niseho niova tarehy teo tendrombohitra niaraka tamin'ny Elisy Mosesy. Zao mpatenin'izy telo lahy. Mety ve raha hanaovana trano ilay nareo, indray anao, indray any Elia, dia indray any Mosesy satria manino tsy tia niala teo intsony ilay hazavana. Alleluia. Ny an'i Josia tsy tiany fotsiny hoe handalo fotsiny Jehova mifanatrehana kely indray mandeha dia indray mandeha ny teny tamin'ny teny fantatra ohatra, fa tena tiany manatrika eo foana Andriamanitra. Dia dioviny ny tanàna, dioviny manodidina anao, amasino ny manodidina anao, ataovy masina ny manodidina anao, ataovy madio. Zany fahadiovana zany dia egalina fahamasinana zany. Alleluia. Dia Andriamanitra tia mitoetra amin'izany. Dia potipotika daholo mihitsy ireny velona tao Jerosalema izy. Andeha ny vavalo ary tamin'ny taona 20 ambin'ny folo ny lanjakany rehefa voadio ny tany sy ny trano.
dia nireka ny Safana zanak'Azilia sy Mahasela komandin'ny tanàna ary Joa zanaky Joaza mpitadidina raha-mpanjakana izy mba hamboatra ny tranon'i Jehova Andriamaniny. Halleloia, amen. Inona amin'izay no nataony? Eny taona tao aorianany nanadiovan'ny tanàna, eny taona izy zany nanadio tanàna fotsiny. 9 taona izy nianatra raha, 7 taona izy tady Jehova, 9 taona izy nanadio ny tanàna. Après 9 taona nanangana tempoly amin'izay izy. Mba azonao an-tsaina ve ravana ny fahamasinana ny fanatrehan'Andriamanitra tao anatin'izany tempoly tamin'ny andron'ny Josia zany. Mety tsy azo eritreretina zany fa za teteny aminao fa tempoly tena hoe tena manangana maty zany. Tempoly tena mampiverina amin'ny Jehova Andriamanitra zany. Tempoly tena mampieritreritra fiainana mandrakizay zany. Tempoly misy firetana zany. Tempoly misy tenin'Andriamanitra révélation tena tsy takatry ny sainy zany. Misy fanatrehana satria maninona? Ny angaliana, ny alohavana tsy natao maimaika, ny alohavana zavatra maro, ny alohavana dingana maro. Za teteny aminao tsara mahavita tempoly. Fa alao manaraka ny dingan'ny Josia aloha ry havana. Tsy ny fahavitana tempoly ny zava-dehibe voalohany. Ny tempoly azo atao rehefa madio ny manodidina. Aza manolona tempoly eo ambony zavatra maloto. Jerenareo zao tsika any Madagasikara, teleferika andeha ery ambony ery, mitazana fako ety ambany ety. Hitanareo? Mety ve zany sa tsy mety? Misy tsy mety zany. Tsy hoe manan-kiana fitondranam-poana fa misy kianina kosa aloha fanjakana. Mialatsiny. Tsy hoe aty andafy any dia manan-kotenena fa nanan-kotenena tamin'ny tany Madagasikara fa hita hoe misy tsy mety. Hita hoe misy tsy fahaiza-mitantana hoe anao teleferika zany tsika any Madagasikara, manao akanjo madio tena dia mitaingina ny teleferika. Mbola fanontaniana mipetraka aloha hoe tena anahoana raha misy délestage. Lozaloza ihany sa afaka tsy tapahana aloha ny courant rehefa mandeha iny ko raha azo atao an'izany raha tsy tapahana moa zany ny courant any amin'ireny hôpitaly misy olona mila oxygène maty ny courant tapaka ireny. Misy zavatra tsy milamina. Fa zay zany izy hoe misy teleferika madio raha mijery ambony zany zao caméra hoe mandroso be zany Madagasikara misy teleferika. Za rehefa tamin'ny vanomboka nisy tsaitratsatra vanomboka nisy resaka teleferika dia avy kely resaka resa-jaza. Hay tena efa tena misy pilôna vita mihitsy. Tena zay maheritsika malagasy ny fako iry tena tsy miala. Zany nge rehavany tsy nanao an'izany Josia. Raha Josia zany zao nanjaka tany Madagasikara dioviny aloha ny fako. Tsisy fako tsony mihitsy aloha vao mieritreritra zany hoe anao pilôna. Teneniko anao zany. Satria zany ny dingana. Fanjakana maharitra sy mahafinaritra no atsangana. Tsy maika izy. Tsy maika izy. Aza miteny anao koa androany anorina fanjakan'Andriamanitra ianao anatinao. Aza maimaika. Fa Josia tsy maimaika. Araka teo tany raha 130 taona ny fotoana nanjakany. Misy zavatra be dehibe nitranga tao. Misy zavatra be dehibe mitranga tao. Ny zavatra be dehibe mitranga ireo tsara ny betsaka. Tsy voazongozona satria nahoana tsara olona. Zaza ny olona ke vao nijery ny fanjakan'ny Josia anombo zany fanjakana ho aiza koa reo 20 taona vera angady. Fa tsy fantatry olona 20 taona nanoka tena hianatra an'Andriamanitra. Nanoka nataona ela 7 taona hianarana an'Andriamanitra. Tetena aminao rehefa tsy mampatahotra ny zaza mitondra fanjakana raha zaza mikatsaka an'Andriamanitra. Raha zaza malala an'Andriamanitra sy mahazava-dehibe an'Andriamanitra tsy mampatahotra. Noho ny olona efa anti-da apetraka ohatra hoe hitondra fanjakana fa tsy malala izay Jehova Andriamanitra. Fa ny azy ny dioviny mihitsy aloha tanàna. Dioviny mihitsy aloha naribaribany mihitsy aloha ny sampy. Zay amin'izay izy vao nanao tempoly. Ny fanaovana tempoly nefa dia zava-dehibe satria io miara-panahy. Alleluia. Diovy daholo ny manodidina ny nofinao. Diovy ny manodidina anao rehetra dia manangana fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Fa rehefa voadio ny zavatra rehetra
aza afangaro amin'ny sampy, aza afangaro amin'ny fakovomalitsika nresaka momba ny atao hoe taingim-be sy ny surcharge sy ny zavatra rehetra atao anatin'ny toroteny maly arivo. Mbola toy an'izany ke ty androany ty diovy mihitsy aloha. Raha mbola tsy voadio io dia mbola miorina eo ambony lotiany ny tempoly. Ary amin'izay fotoana izay vao tena ho tenenina zay re tsy atatoko amin'ilay zaza mitondra. Zao ve mba fanjakana? Tsisy azo ny tenenina tamin'izany ry havana ijosy fa ny azy naharitra ny fanjakana. Aza manaiky tsoa zany nao androany no tenenina ianao ty zazakely ara-panahy. Izao ve ianao dia hivavaka dia ianao ve ny hampahery olona? Aza mihaino an'izany ny zavatra toanao dia tsotra. Na raha manokana fotoana, aleloia, ahafantaranao an'Andriamanitra. Ary rehefa izany dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary hipao izay tsy sitrapon'Andriamanitra. Ka ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao. Natanjaka be mihitsy ny fanjakany Josia na dia mbola zaza azy. Ny vahoaka nakatoa azy satria maninona nofolahan'i Jehovah ny vahoaka nompo azy. Tonga dia nakatoa azy, tonga dia lasa tena disipline daholo, tsy nisy fibetrohan'ny mpanjaka na ray satria mbola zaza io. Jehovah nandray an-tanana an'izay zavatra. Mety tsy manana hevitra toro izy, mety tsy manana fananarana izy satria mbola zaza, mety tsy manana fanampahana izy satria mbola zaza, mety tsy olon-kely izy satria mbola tanora fanahy. Fa rehefa nifankalala sy nitady an'Andriamanitra izy, Andriamanitra nanao ny ambiny rehetrarehetra. Ho zaza foantsika eto amin'ity izao tontolo izao ty. Ho zaza foantsika na dia eo amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra ty ary zavako. Raha tsy tsika mihitsy aloha, aleloia. Raha tsy tsika mihitsy manoka teny hitady an'Andriamanitra. Ndao tsika tsy maika. Tsy mahamaika tsika zany iseho afisy zany. Raha mba manaraka anay eto ianao dia aza maika amin'izany, tsy maintsy ho avy ny fotoana hanandratan'Andriamanitra anao amin'ny toerana mendrika anao. Fa ndao tsika hiandry an'Andriamanitra. Ndao itsika hifankalala amin'Andriamanitra. Ndao hanokana fotoana antanina an'i Jehovah inona ny sitraponao Andriamanitra. Fa za mila manao ny sitraponao. Ho tahiny tompony antsika mianakavy. Mino fa voarainao zany afatra zany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Rehefa hivavaka tsika, hivavaka ny tenako dia hanao hira anankiray tsika. Dia aorianan'izany hivavaka anapavintsika Charline sy anapavintsika Lina ao Ambarikana. Mino fa voarainao ny afatra tamin'ity androany ity. Hivavaka. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fitantananao anay. Dia raha tsy ankalazaina ny anaranao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana rehetra izay nomenao tamin'ny teninao androany. Ndretiko izay Jehovah Andriamanitra dia tahaka ny Josia tokoa izay Jehovah Andriamanitra. Mbola zaza izay. Nefa menao an'izao fanjakana sy izao fanapahana, menao an'izao asanao entina izao Andriamanitra. Mba hitokana ihany koa izay Jehovah Andriamanitra. Hahalalanao, hifankafantatra aminao, mba hahafahanay Andriamanitra tsy vily amin'ny akavia sy ny akavanana dia hanomboka hitady an'Andriamanitra Davida arainy koa izay. Hanomboka hitady sy hifankafantatra sy hahalalanao Jehovah Andriamanitra. Milanao izay, milanao ny fiainanay, tena milanao ny fanatrehanao. Miangavy anao izay Jehovah Andriamanitra tsy toa. Ampio izahay. Tsy efanay ty fanjakana ity. Tsy efanay ty fanjakana ity. Raha tsy eo ianao Andriamanitra. Milanao izay Jehovah Andriamanitra. Milanao izay Jesosy. Ampio izay Jesosy. Ampio izay mpanomponao. Fa milanao izay. Mila ny fanatrehanao. Mila ny herinao. Mila ny tanam-pahasoavanao Jesosy. Be mety tsy voalaza ny teto. Fa ianao ny Jehovah Andriamanitra hitantana anay tsirairay avy. Omba ny reto mpanomponao tsirairay avy. Milanao izay e. Mila ny fanatrehanao izay Jesosy. Mila ny herinao izay Jesosy malalo. Ianao no andrandrainay. Mbola zaza izay. Ngeza ty fanjakana omenao ty Jehovah. Tsy ho efanay io raha tsy ianao ny mombanay. Tsy ho efanay. Ary zala teteny aminao zay hoe tena milanao zay ilainay ianao Jehovah.
mampianaro izay tsy are mifeny vahoaka fa ianao no ifehan'ireo fiankatoanay ireo. Aza matao ohatra ianao Jehovah fa ny tempolinao tsy maintsy ahorina eo ambony fahadiovana. Anomboka androany zay dia hanadio indray ny manodidina anay, fa mety misy fahotana mampaloto anay, mety misy fahotana zordira manodidina anay. Andriamanitra, tsy tianay ho ajoro eo ny tempolinao Andriamanitra, fa hodiovinay, meo fahalalana, meo hery, meo tanjaka, homeo osika, homeo ny fomba anao tsotro zao Andriamanitra, fa tsy maintsy hodiovina i Jodas Jerosalema, fa mila nanganana altarany Jehovah. Ry havana, io fiainanao io mila nanganana altara sy tempolin'Andriamanitra io, fa metezanao hodiovina. Ndao hodiovina ry havana, ndao hangataka amin'Andriamanitra tsika meo hery zay Jehovah Andriamanitra ahafahanay manadio. Ndao diovina ny fo, ndao diovina ny saina, ndao diovina ny fanahy, ndao diovina ny manodidina, fa hanorina fanjakan'Andriamanitra matanjaka itsika. Tsy azo lozongozonina ry havana ny fanjakan'ny Josiana dia fanjakana mpanjaka zaza kely aza, satria niorina teo ambony sitrapon'Andriamanitra, niorina teo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tianao iorina tsara ve ny fanomponao? Dioviny manodidina, didavan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ahorrena eo ambony fadiovana, ahorrena ao anaty fo madio ny fanjakan'Andriamanitra anatinao. Tsy ho vitatsika izany raha tsy Jehovah Andriamanitra ny mombantsika. Dia tsika miteny anatin'ny teritoe miloha ny vavahan'ireo ralasana vavintsika, dia andaontsika tena hiteny hoe tompo malalo, milanao izay tompo malalo. Andaontsika hiteny amin'ity androany ity, Jesosy aho, milanao ny fiainana. Misy saotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Amen.
Jehovah navitsora ny josiary avana manala fanatenako ianao Jesosy tsika rehetra iarahira mafy manao hoe milanao a Jesosy Alleluia. Nanavavitsika lina ary le odibiasa nanavavitsika votanina. Alleluia. Jehovah ray masina ray maminay indrindro dia misaotranao lehibe dia lehibe izay tompo tsara indrindra amin'izany teninao mamy feno fampianarana ho anay izany tompo malalo marina mihitsy hoe milanao izay amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy indrindra amin'ny asa fanomponanao Jesosy malalo mangataka izay mba ho tahaka ny Josia izay tena ohatra tsara nomenao anay tokoa Jesosy mianatra anao na lalanao nanao izay ezaka rehetrarehetra mba hifankazarana aminao tokoa Jesosy mba hampianaro izay tahaka azy tompo malalo atoroa izahay ombao izay Jesosy avy satria eto amin'izao fiainana izao tontolo izao Jesosy dia tena hoe maro be ny zavatra izay ilana fitandremana ilana ianao satria mbola zaza izay Jesosy be ny fandrika be ny fitaka atoroa izay tompo malalo tantara ny dianay Jesosy mandeha araka ny sitraponao tokoa ka tsy vilina avina avanana fandeha tena amin'ny lala mahitsinao Jesosy handeha amin'ny lala marinao tena hoe mpamomponao marina tokoa Jesosy hitarika ny olona maro handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinanao tompo malalo tena izany angatany aminao Jesosy nefa ny anao masina aoka tena rotsaka aminay tompo malalo ampahana tanterahana izany asa lehibe izay akinao aminay izany satria tena hoe sarobidi ny asanao Jesosy milanao izay dia matoky izay Jesosy malalo fa ny ambina andronay rehetrarehetra dia tena hoe ombanao ary omban'ny masinao mandrakariva izay tantanao sy vimbinao tohananao amin'izany asa fanompona izay tanterahana izany Jesosy mba tsy vilivily na ikivalavala izay fa tena hoe ananao fahatahorana tokoa andeha amin'ny fahamarinanao dia matoky izay Jesosy matoky fa eo mandrakariva ianao fanatrehanao dia miaraka aminay mandrakariva dia tena hoe tanteraka sy lavrary ny zavatra rehetra izay ataonay eo anatrehanao dia misaotra Jesosy malalo misaotra fanamasinao voninahitra dia ho anao riariany Jehovah malalo Alleluia Amen. Ivavaka raha navavitsika Charline zao efa tafiditra izy ny Charline anao ny fitenenana. Andao ivavaka ko Daniela amin'izao fotoana izao fa tsy tafiditra ny Charline. Tafady Alleluia, mankasitraka pastera nanome fitenenana mbola avaka atsika. Ry Jehovah renay tsara indrindro mbola fasideranome ny voninahitra ao fa izay satria mbola tontolo soamantsara ny fandaharananay androany ary mbola tanteraka sy lavorary ny fampianarana izay avy taminao Jesosy voaray miakatra ary mino Jesosy fa tsy izay rery no tefa niaraka taminao tompo malalany eo tena mbola zaza tokoa izay satria amin'izay rehetra ataonay dia tsy mavily teny satria milanao izay Jesosy malalo amin'izay rehetra ataonay izay Jesosy dia mety mitondra indraindray misy zavatra mety tsy fanaraka amin'ny sitraponao
dia ankinay aminao izany Jesosy malalo ninina izay rehetra ataonay noho ny mahazaza anay dia tsy afaka manindry taina manao izay tokony ataonay izay satria milanao izay Jehovah malalo amin'izay rehetra ataonay tsy afaka izay mandeha manao ny sitraponay satria izay fagnaraka ny sitraponao Jesosy ianao mitara-dalana anay sy manome ny zavatra araka ny sitraponao anay tsy iray avy Jesosy malalo izay mahasoa anay dia omeo anay Jesosy malalo ninina izay rehetra hitanao fa tsy mahasoa anay esory Jesosy any fako maloto aminay tsy iray avy esory izany Jesosy malalo dovony vatanay tsy ny tokantramonay isam-batan'olo isan-dohan'olo Jesosy malalo anao manadio anay tsy iray avy na amina ankisy ny lehibe izany Jesosy malalo tena adio izay tsy iray avy azavela misy diso anjara ary ataovy mifikitra aminao izay tsy iray avy Jesosy malalo ataovy tahaka ny Jesosy fa mba manana tempo tena tianao Jesosy malalo ary tianao tokoa izay tsy iray avy reto ary tsy mankaty anao Jesosy satria mbola afaka manaraka anao ary ny fitiavanao anay koa izany Jesosy malalo satria mbola mijoro rehetra tsy iray avy reto tena tianay anao Jesosy ary tianao koa izany Jesosy dia saoko anao lehibe indrindra tompo malala anay io saotra tamin'ny famindramponao anay tsy iray avy sy ny toroteny ary tsy misy diso anjara izay rehetra nanaraka izany toroteny izany Jesosy malalo tainao eram-po eran-tsaina ny tsy iray avy izay nanatrika eto Jesosy malalo ary nentinay mamakivaky ny herinandronay vaovao iny Jesosy malalo ny toroteny sy ny fampianarana izay voarainay andro any ka dia saoko anao lehibe indrindra tompo malalo anao ny tehiry sy ny aja anao indrindra ka mandrakizay tompo malala anay io alleluia amen. Halleluia mankasitraka indrindra misaotra an'Andriamanitra tamin'ny vavaka izay nentin'izy mianaka izy miarahaba teo tamin'ity androany ity. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane hamaly fitianareo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ry izy mirahavavy avy misaotra ny amin'ny fandraisana anjara misaotra ny amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatra ny ohatran'ny farany mino fa samy hanorina fanjakana ohatra mandamindamy kely ny daholo nge tsika rehetrarehetra tsika tsy maika aloha andeha amin'ny ambaratongany diovina mihitsy aloha malala n'Andriamanitra mihitsy aloha haitsika hatramin'izy moa Andriamanitra inona nateo fahadiovana inona nateo fahalotona dia andao hanorina tempolo amin'izay avy Jesosy ary rehefa izany dia tadidinao fa fantatrareo tsara fa nisy adina atrehan'ny Josia fa nandresy alleluia sarotra taminy nandresy satria maninona ny olona tsara ny fanjakana alleluia aza mieritreritra anay satria zaza oviana ary zaty mivavaka tsy mba nianatra nandalina be inona fa zao fotsiny manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra tedavo Andriamanitra aza sitraka aman'olona ny tedavina fa tedavo Andriamanitra aza niorakoraka ny vahoaka ny tedavina amin'ny mampanjaka anao fandany ianao manokana fotoana tedavinao an'Andriamanitra dia hitanao fa tsy avelan'Andriamanitra tsy handresy izany ianao ary afaka manaraka dia anao iraray farantsika maraparanantsika ny fotoana dia anaty zomintsika manao misimisy amin'ny fiderana raka izy fa tirtia alefako dia ifanaovantsika veloma amin'ny ty andro anty maranantsika ny fotoana dia anao iranankiray farantsika irariko soanareo mirary soanareo mba ho tontolo herinandro ho mba mpahasoavana ho mba mpandresena ny herinandro nareo tsirairay avy dia ataontsika tirity hoe mpandresy dia mino finaritra daholo dia tahiny tokotra de mampandesiay kana malalaza itianana iay
izy nefamialo lalanaoay fanesena fona noazoko amine andesiaandese miaraka amine reolana rehetra itsakitsaine andesiaandese miaraka amine reolana rehetra itsakitsaine Chumananita, awamine, sitadinafa, amani ulake, sisuma palesa, asami Vanessa, yarakamine, ulanarecha, sakitaine, Vanessa, yarakamine, ulanarecha, sakitaine. Halleluja. Dia tahiny tompo daholo ary ravantsika mianakavy a. Zay ny fotoanantsika teto androany. Fa raha mbola sy tonga amin'ny raolanitra Jesosy a, dia eo neto indraytsika amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ny fotoam-bavaka ny tapitra. Ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web-ny Akiradio anao, akiradio.radio12345.com dia afaka mihaino nonjapeo Akiradio. Azadiny fa eo koa ny site web-ntsika vaovao be mihitsy a, izay maharesy.org, izay ahitanao ny zavatra rehetra izay mitranga teto amin'ny fandarana. Ao no ahitanao ny toriteny, ahitanao afaka enoinao ny radio, ahitanao sary isan-karazany sy fanentanana mahafinaritra. Manasa anao hitsidika an'izany pejitsika izany. Raha mbola sy tonga amin'ny raolanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soa matsaritsika, dia amin'ny alatsinainy amin'ny siviralitsika dia iona ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana. Savy tahiny tompo daholo a, bonne semaine dia bon dimanche, tahiny tompo daholo tsika mianakavy a. Alléluia. Amen. Sotranao na tena tampalany a. Amen.